Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Iady be ny baolina ny oalina France sy Espagne. Miditra amin'ny dingan'ny manasadalana ny fiadinan'ny amboarairan-tany baolina kitra andian'ny fahatelo amby roapolo anokatra izany ny fiaonana eo amin'ny Espagne sy France. Lalao izay atao an'i Dallas amin'ny folora alina hoarantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy mazava ho azy. Lalao izay efa azo lazaina hoe miendrika famaranana na finale satria dia ekipa samy mafy matanjaka ary favori i France sy Espagne ao anatin'izao mondial 2026 izao. Ekipa efa zatra niaona ihany koa sy ny fandona tamina lalao lehibe maromaro ka ny vinavina sy ny eo am-piandrasana izay ho tafakatra amin'ny dingan'ny famaranana amin'ity mondial 2026 ity. Avitry ny anarakotoarso. Ankehitriny samy mikasaka ny tapakilany amin'ny lalao famaranana ny tarika rotota. Mpilalao andry ankinan'ny Espaniola i Lamine Yamal ary ametraka paikady amin'ny fanorinareo mpilalao sangany ao amin'ny équipe pyrénées espagnole ny mpanazatra frantsay Didier Deschamps. Évidemment, il y a les points forts de l'adversaire. Nous aussi, on en a que mon collègue Louis prenne en considération certaines qualités de nos joueurs et que moi je prenne en considération Lamine Yamal par rapport à ce qu'il est capable de faire. Oui, après, il fait partie des joueurs qui sont capables de faire des différences. Donc, l'objectif pour tout adversaire, c'est de limiter cette influence. Mais il en a beaucoup avec l'équipe d'Espagne. D'ailleurs, il y a différentes solutions pour... oui, parce qu'il est à 1 contre 1, il en a eu, mais évidemment que c'est difficile. Mais je pense que faire des 1 contre 1 contre certains de mes joueurs, c'est pas non plus une partie de plaisir. Donc, mais ça sera des situations à savoir bien gérer, oui. La France. Iatrika ny aloha famarana fahatelo ny seso azy ireo ao amin'ny atendry ty stadium Dallas afaka fotoana fohy no ivaly io fanontaniana io. Afaka fotoana fohy tokoa zany hoe afaka oraroa mahery kely eo no alalana izay ivoaka ao anatin'ity dingan'ny manasadalana ity iatrika ny famaranana eo amin'ny France sy Espagne. Efa miresaka France izay ihany isika manohana ny fitondrana fanavaozana amin'ny sehatra maro lafy i La France notsindrin'ny masovo manokana masovon'ny La France io nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay tamin'ity androany ity niara nanamarika izay fetim-pirenena frantsay izay tamin'ny masovon'ny La France teny Vandry ireo manam-pahefana eto Madagasikara notarian'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa niaraka tamin'ireo fahiny izay nasain'ny La France tao anatin'izany teny amin'ny résidence de France teny Vandry. Fiara-miasa izay tsara marina fa efa ela dia ela no nisy teo amin'ny Madagasikara sy La France. Natacha Assimbola sy Filarzauna. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nanamafy ny fitohizan'ireo tetikasy iarahan'ny firenena rotonta ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara nambara ny famiaraka amin'ny vondrona Europeanina izay manohana ireo tetikasa pampandrosoana eto amin'ny firenena ny Frantsa ary anohana ireo dingana hatongavana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Mesdames et messieurs, Madagascar écrit depuis septembre dernier une nouvelle page déterminante de son histoire. Dès l'instauration de la refondation de la République, par ses prises de position officielles, par la poursuite et la réorientation de ses projets de coopération, la France a fait le choix d'un engagement constructif à ses côtés, dans la mesure où celle-ci entend répondre aux aspirations de la population de Madagascar, en particulier celles exprimées avec courage par sa jeunesse, parfois au prix du sang et de sa liberté. L'Union européenne et ses États membres en sont assurément, qui partagent l'objectif commun d'un Madagascar plus prospère, plus stable et plus démocratique. Nous formons le vœu que les espoirs nés des événements de l'automne se concrétisent et que les objectifs de la refondation tels qu'ils ont été exprimés et réitérés depuis octobre permettent l'organisation d'élections crédibles, équitables, transparentes d'ici la fin 2027.
Nasongady ny ministry ny folo alin-da ny jeneraly Razafitombo Maminirina nandritra ny lahateniny ireo vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny kolotsaina, ny toe-karena, ny fananganana foto-drafitrasa, ny fampandrosoana ny fambolena, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fanamafisana ny famatsiana herinaratra. Na ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara, na ny ministry ny folo alin-da dia samy nanamafy ny fitohizan'ny fiarah-miasa sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta. Ho an'ny teto Madagasikara iny fa filoham-panjakana sy lehibena gouvernemanta miisa 420 no nanatrika sy namaly ny fanasana avy amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tonga tamin'ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay tamin'ity androany ity isany nanatrika izany tany la Frantsa tany Paris ny filohan'ny Ukraine. Nametraka ny fanamafisana ny fiarovana sy ny fiara-miasa stratégique européenne ho loha hevitra i la Frantsa tamin'ity fankalazana ny fetim-pireneny androany 20 Jolay ity. Nzaka Serge Ndrenarso no hitondra ny andimbaovao eo amin'ny sariny France 24. Tonga teto Paris ny filoham-pirenena ukrainiana Volodymyr Zelensky niaraka tamin'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernemanta miisa 420 nanome voninahitra ny androny 14 Jolay fanamarina ny fetim-pirenena frantsay. Miaramila frantsay lasivavy miisa 720 no nandray anjara tamin'ny matso izay natrehiny filohan'ny Repoblika Frantsay Emmanuel Macron. Fotoana iray izay nanehoany ny tafika frantsay ny fahaizany sy ny akingany. Ratsaivona dia ny 9 Jolay 2026 no nivoaka ny lalàna fankatoavana ny 14 Jolay ho andro anamarina ny fetim-pirenena frantsay. Daty izay niainga tamin'ny fahatsiarovana ny 14 Jolay 727 andro nanafihana ny fonjan'ny Bastille. Taorian'ny matso lehibe dia nisy ny fakana sary niarahan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernemanta tonga nanotrina azy tamin'izany. Izay ny mikasika ny 14 Jolay fetim-pirenena frantsay ivadika lafim-baovao hafa isika mifanojo amin'ny asa izay fataon'ny fanavaozana ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ny etaetan'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo izay mandray anjara amin'ny dinika fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny fitondram-panjakana ny PNUD, ny FNUAP, ny EISA sy ny mpianatra moa zany mazava ho azy ka nahafahana namola vola tetikasa maro mizotra makany amin'ny famoronana asa. Ho ampidirina amin'ny politika mpanjakana momba ny fanavaozana ampiroboroboana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ny tetikasa mahasaky anomezana sehatra bebe kokoa ireo mpianatra vao navita fianarana sy ireo tanora sy ny vehivavy eto amintsika. Ange Fila Bemanakaja sy Roger Andriamanalina. Ny lafiny internet, ny foto-drafitrasa, ny fidirana amin'ny sehatry ny asa no anisan'ny olana sedran'ny mpianatra sy ireo efa andalam-pahavitana na efa navita fianarana mihitsy nampahafantarina ny fikambanana ara-pedagojika ety amin'ny Université n'Antananarivo. Misy amin'ireo no efa nanana ny fitondram-panjakana vahaolana ary efa mandeha ny fanatanterahana azy. Maromaro le sujet teo fa sy ndriko manokana eto zany internet niezaka izay tanatin'ny volana maromaro vitsivitsy zay dia amin'ny zoma zao sika hanao contrat convention na firenena avy any ivelany hividy satellite tena indépendant amin'ny efa misy dictateur dia ho atomboka ampiasainy mpiasa mpanjakana sy mpianatra zavatra reo zany. Rehefa vita ny contrat amin'ny zoma ho avy zao dia andefa olona 20 sika hiofana amin'ny fitantanan'le satellite io ary molazanjareo tsy voafy anatin'izany roa volana zany fa mba misy base hoentinjareo aloha zany dia afaka miverina miaraka amin'ny fitaovana avy any dia mbola mampiny le manam-pahaizana avy any ivelany hiariasa amintsika ka misy manatena omena toerana ianareo avy aty amin'ny anjerimanontolo monsieur vice-président
alefa mpianatra izay avanana amin'izay zavatra izay dia mba misy hotenan'ny mpianatra ihany koa na sotenan'ny tanora diofina ho an'ny Chine zany miaraka amin'ny fampiasana le satellite. Ankoatra resaka télécommunication miasa ihany koa izy resaka sécurité ny mpitandro filaminana zany samy ampiasa io ihany koa lalana masomotorana be dia be izy zany amin'ny événement traka. Ny tena reto resaka hoe fampanana lasa maromaro ireo investisseur ho tonga eto amintsika indrindra fa amin'ny lafiny exploitation minier zareo reo zany dia efa nifampiresana an'izay zavatra izay koa na ny fanangana laboratoire vonin'izy ireo niarasa amintsika na ny fanaovana stage na ny fandraisana mpiasa raikitra any amin'ny zareo. Ireo matetika manana contrat ny 30 ans 50 ans. Ny zavatra condition napetraka amin'ireo mpitrandraka ireo mitrandraka izy dia tsy mahazo mandefa produit brut makany ivelany, tsy mahazo zareo fa manao transformation eto amintsika sady ahafahasika menatra azy zay no ahafahasika mampitra mpiasa zay zavatra izay mitombo le valeur ajoute le produit eto amintsika. Rehefa vita eto iny dia eto koa izy mivarotra azy zay olona mividy zany makaty amin'ny Madagasikara manao asa manao mividy le entana vaovana avy any. Dia zareo reo fa nanaiky niara asa amin'ny université arakarak'izay filière zay mifanandrify amin'ny le fitrandrana ho atao izy ireo. Ny resakinareo misaka infrastructure tsy afaka ny anakobakabavy zay aleo zay tady vola aloha. Rehefa misy eo ny vola automatika vitasika manao ny fanarenana na manao construction vaovao mihitsy aloha. Manana soso-kevitra hamahana ireo olana iainan'ireo ny mpianatra, hanokana fotoana ho azy ireo hiresahana bebe kokoa mahakasika izany ahafahana mahita ny fomba hanatanterahana azy ny ministeran'ny asa. Nambarany minisitra fa tokony homena sehatra amin'ny fanandrify amin'izay fahaizana efa ananany ireo mpianatra ary azo atao tsara ny manatsara ny politika mpanjakana momba ny asa. Misy moa ny resaka hoe tsy manana traikefa ny tanora. Misy miresaka hoe tsy ampitraikefa ny tanora. Raha asa ataony apiso sy takinao ny traikefa ny tanora rapiso. Dia izay ny ametranay ao ministera hoe hapetraka ny politique de premier emploi. Tsy hahazo asa voalohany misy zany ny tanora satria tsy manana traikefa amin'ny asa iny izy. Asa voataony rapiso iny raha raisinao hiasa izy. Fa refeso amin'ny omaly ny traikefa ampy sy ananany tanora. Ezaka sy vitany samrery zany fa itsika rehetra miaraka no manatanteraka azy. Miresaka koa teo hoe amin'ny fianarana arak'asa firy ny nandondona tao ministera zay andraketako hatramin'ny 25 mars 2024 hatramin'ny 24 mars nandresako ny fahefana tanora hitady fianarana arak'asa anankiray ihany ary voaray avy hatrany. Afapo tamin'ity dinika fifanakalozan-kevitra ity ny mpianatra ary miandry ny fanatanterahana ireo FDB voaresaka teto. Marobe ny fifanakalozan-kevitra eo fa ny zavatra ilasan'ny mpianatra zany dia hoe zavatra azo tsapaitanana zany hoe tsy ny fifampiresahana hoe nijanona nofonofo fotsiny le fifampiresahana natao teto androany fa misy fanatanterahana ireo asa. Nanamafy ny mpanolo-tsaina avy ny fanavaozana Colonel Gervais Andriamy Haritsoa fa ho ampahafantarana eny anivon'ny fiadidian'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny eo anivon'ny governemanta ny FDB voaresaka teto ary rehefa misy ny fanamby apetraka hoy izy dia tsy maintsy ho tanterahina.
Any Tomasina mbola miaina fahatapahan-jiro i Tomasina amin'izao ny fahasimban'ny milina lehibe mpamokatra herinaratra ao amin'ny Enelec no mbola mahatonga io fahatapahan-jiro io raha ny fantatra efa tokony vamin'ny ampahany betsaka nefa ny fahatapahan-jiro any an-toerana mandra-piodin'ireo milina sivy izay mamokatra herinaratra 9 megawatt vao nomen'ny fitondram-panjakana tamin'ny farany herinandro teo fa ny fametrahana sy ny fampandehanana azy sisa no andrasana amin'izao fotoana izao. Manaitra ny tompona andraikitry ny Enelec sy ny Jirama ny manam-pahefana ho Tomasina izay manara-maso akaiky ity resaka famatsiana herinaratra ity. Romuald Rakotoarimanana, Aïssa Abbas, TVM any Tomasina. No ny fahasomban'ny groupe roa mamokatra herinaratra 10 megawatt ho an'ny orinasa Enelec ny alatsinainy vao maraimbe no antony lehibe mahatonga ny fahatapahan-jiro lavareny eto Tomasina. Tsy azo ekena izany ho ny prefeny Tomasina izay nanao fitsidihana tampoka teny an-toerana hijerena ny tena zava-misy marina. Efa iarahantsika nahita teo tamin'ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny famenona ny herinaratra vokarina eto Tomasina mba tsy hampisy intsony ny délestage. Eto any tenako amin'ny mahasolon-tena-panjakana dia miantso voalohany indrindra aloha ny Enelec andraiky ny feno amin'ny fanamboarana sy fikarakarana an'ireo groupe izay tsy mandeha ireo satria fantatsika tsara fa iankinan'ny aindeben'ny mponina eto Tomasina ny fampiny ny herinaratra vokarina. Tsy azo atao fialantsiny na excuse mihitsy ny mety olana madinidinika lafin'ny teknika satria fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny tsisy ny délestage tsony eto Tomasina. Izany tsy izy ny tompona andraikitra amin'ny ny fitohizan'ny délestage raha sanatrika misy zany fa voalohany indrindra aloha zany dia ny mpamokatra moa zany dia ny Enelec ny tena miantoka ny ampahany betsaka. Faharoa Jirama zay efa iarahantsika mahita io ireo groupe vaovao fa mandeha avokoa. Ny dikan'izany zany dia manentana ny Enelec ny tenako mba tena andray ny andraikitra feno fa ny kajikajy nataontsika dia ireo zavatra efa misy eureo miampy ny nampiny fitondram-panjakana dia tokony feno tanteraka ny filan'ny Tomasina. Dia mbola manatitra antitra an'izay zany hoe tsy azo ekena mihitsy ny tavozavozana eo amin'ny famokarana herinaratra satria ekinan'ny aindeben'ny vahoaka eto Tomasina zany. Manambara ny tareny Jirama eto Tomasina fa tsy misy olana ireo groupe sivy nomeny ny fitondram-panjakana izay hamokatra herinaratra 9 megawatt. Olana mantsy tsy nampahafantarina anay ilay groupe anankiroa izay niala androany. Iny zany tsy tanatiny hoe programme hoe hiala fa niala tampoka moa izy ireo izay moa mahatonga antsika tonga eto hijery an'ilay groupe sy hijery hoe oviana moa zany mety ho vita ireo fa raha vita zany ireo tokony miala amin'ilay délestage fa raha mierina ilay 3 groupe Enelec izay nampanantenaina ho vita handeha. Ho an'ny akoatran'ny Enelec ny Jirama tsy misy olana ao anatin'izay ilay groupe vaovao napetraka sy ny olan'ny groupe sivy izay tonga tsy anananay olana. Ankilan'izay ny orinasa Enelec kosa dia efa miezaka amin'ny fanarenana ireo milina ka ho vinavinaina ho vita izany amin'ny farany herinandro. Bon, là on est en train de tout mettre en œuvre pour ramener nos machines qui sont en panne. Par exemple, le groupe de Westop qui nous donne 4 méga 5, on avait tout fait pour le ramener vendredi passé. Mais malheureusement, on a eu des soucis de main bearing qu'on appelle palier principal. Donc on va tout faire pour essayer de les résoudre d'ici la fin de semaine. Parce que c'est un boulot un peu délicat. Donc on fera tout notre possible pour le ramener. Il y a une machine qu'on appelle ADG 10 qui est à l'intérieur. Les travaux ont démarré. Lui aussi, on veut tout faire pour le ramener peut-être dans les 15 jours à venir. Et si ces deux machines-là arrivent, on va au moins dépasser l'histoire des délestages. Efa miasa andro manalina ireo teknisianina ny Jirama eto Tomasina amin'ny famahana ny olan'ny herinaratra eto an-tampon-tanàna ny Tomasina.
Fa namoaka fepetra ny ministera ny angofo sy ny akoranafo momba ny fividianana solika eny amin'ny tobin-tsolika. Voafetra ho 100 litatra ny abetsaky ny solika azo vidiana atao anaty bidon. Raha tsy misy fetra kosa ny an'ny rotsaka mivantana ao anaty réservoir ny fiara. No azavaina tamin'ny alalan'ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny antony nametrahana sy nandraisana io fepetra io. Natasha Simbola sy Ambintsoa Andriamaservelo. Voafetra ho 100 litatra ny abetsaky ny solika azo vidiana ao anatin'ny bidon eny amin'ny tobin-tsolika. Tsy voafetra kosa ny abetsahana raha arotsaka mivantana anaty réservoir-ny fiara araky ny fepetra noraisin'ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo. Natao iantohana ny filaminan'ny famatsiana solika, isorohana ny loza mety hitranga, ampiasana araky ny tokony ho izy ireo tobin-tsolika ary iarovana ny rafitra ara-toe-karena mifehy ny fivarotana solika eto Madagasikara ity fanapahan-kevitra ity. Araky ny fanazavana, natao an'ny varotra antsinjarany ihany ny tobin-tsolika. Misy anefa ireo mitondra conteneur mobile izay mahazaka hatramin'ny 5.2 alina litatra ka mameno izany eny amin'ny tobin-tsolika. Miteraka olana maro izany toy ny fanakanana ny fahafahan'ny mpanjifa hafa misitraka ny solika. Ny debian'ireny pompy izay napetraka en'ireny izay niteneniny teo misy mahatratra any amin'ny 5.2 alina eny, debian'iny dia 40 litres la minute ihany no zakany. Raha ohatra ka manao an'izany 2500 izany dia misofy le pompy. Dia le risque amin'izay rehefa misofy ny produit na hydrocarbure zany misy atao hoe température de inflammation zay. Tsy mila le teknika intsony fa izy ihany rehefa miakatra le hafanany le pompy plus izy betsaka dia mirehitra ho avy. Dia zay zany fiarovana an'izay loza zay zavatra tsy hita teo aloha satria tsy nahita loatra n'ireny camion manao chargement ireny tsika na le fio fa hanomboka hita zany izy tato ato dia leo mitandrina toy izay isan'izay zavatra hipoka izay. Ny fiarovana ny rafitra ara-toe-karena no iray amin'ireo tanjon'ity fepetra ity. Natao an'ny mpanjifa atsinjarany ihany mantsy ny vidin-tsolika ampiarana eny amin'ireo tobin-tsolika. Ny vidin'ny solika eny amin'ny station service na mpanjara dia natao an'ny mpanjifa atsinjarany ihany. Araka ny lalàna zany sy ny fomba fiasa mahazatra ireo gros consommateur nareo le mpanjifa tena ngezalahy dia tokony hanao fanarahana mivantana na io le amin'ny teny vahiny contrat B2B amin'ireo mpanjara solika. Nambaran'ny tompon'andraikitra ihany koa fa tsy vokatry ny tsy fampin'ny famatsiana na ny tahirin-tsolika no nametrahana izao fepetra izao. Antony ara-teknika, ara-piarovana ary ara-toe-karena no nanosika ny fanjakana andray izany. Iny resaka solika iny ihany koa no idirantsika amin'ny tontolo iainana natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ho tantanan'ny fikambanana mitsinjo sy natiora ny faritra rovana ho vakina karatra sy aloatra mangoro. Politika mpanjakana manamafy ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ary ny fampitomboana ny velaran'ny faritra rovana eto Madagasikara no anton'izany. Keta Revila sy Tanterandriambelo no hitondra ny andindiny vaovao. Ho tantanan'ny fikambanana mitsinjo manomboka izao ny faritra rovana toritory fotsy ao amin'ny distrika ny Moramanga, faritra aloatra mangoro, ny toerana izay manana mampiavaka azy 220 km avaratry Andasibe ary manana velaran-tany 770 sy 700 hektara ary tafiditra ao anatin'ny site Ramsar. Zany hoe sady ao ny Atiala dia ao ny faritra Mando. Zay zany tena anisany mampiavaka anazy. Dia ny tena ngeza be amin'ny mafaritra Mando, itoerana io zany rehefa tena tonga ny cyclone natondra drano dia anisany tena hoe mandrina ny fivoahana rano, zany hoe sady mampidina no mamoaka le rano. Dia anisany mandray toerana ngeza be mihitsy ny amin'ny barazy amin'ny Andekaleka any. Dia manana atao hoe saona mena Mantela Oranteka. Dia misy le babakoto koa anatiny koa misy sifaka, misy karazana gidro 420 karazana zany io. Dia ny tena anisany mampiavaka ny faritra iny koa misy prolimuresumus zay izy. Ny fikambanana natiora kosa no hitantana ny manjaka tompo akaratra ao amin'ny distrika ny Ambatolampy. Faritra tokana izy satria ny
ny espèce misy eo aminy dia zavatra endémique daholo amin'le toerana tendrombohitra avo misy anazy dia hafa mihitsy ny izay matokana an'le zavaboary misy eny aminy dia ohatr'izay ihany koa ny zavamaniry be dia be ny mila arovana ary mila hiantsona ny manodidina ny faritra rovana mba hiaro an'izany faritra izany. Natolotry ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoan'olo vanjafy ho an'ny fikambanana médecine sy natiora tamin'ny fomba ofisialy moa ny fitantanana ireo faritra rovana roa ireo politika mpanjakana izay tafiditra ao anatin'ny ezaka fanamafisana ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ary ny fampitombona ny filaran'ireo faritra rovana eto Madagasikara. Momba n'izay resaka tontolo iainana izay ihany, izany hoe mifandraika amin'izay ihany, dia akora tsy manimba tontolo iainana ny bambo na ny volobe. Akora anisan'ny tena tadiavina mafy amin'izao fotoana izao izy ity ary afaka anaovana zavatra maro noho izy mafy sy mateza raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fanamboarana trano sy ny fanamboarana fanaka ihany koa ho an'ny trano moa dia ho an'ny faritra izay matetika lasibatry ny rivo-doza dia tena mety ny fanaovana trano amin'ny alalan'izay bambo na volobe izay. Entanina amin'izao fotoana izao ny fambolena sy ny fikarohana ary ny fiariana azo avy amin'ny bambo misana izany sy manome tosika ireo izay liana ny tetikasa brésiliente any amin'ny faritra Nalanjorofo sy amin'ny faritra Boeniny. Edira Mananjafy, televiziona malagasy any Fenerive-Est. Ny fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny ala tampolo Fenerive-Est faritra Nalanjorofo commune 10 Ampasimangoro Ambodimangade Betampona Mahambo ary Fenerive-Est iantsoroka ny fambolena ny volobe na ny bambo amin'ny alalan'ny tetikasa brésiliante volobe. Misy an'ity tetikasa brésiliante ity moa zany mikasika ny famokarana ny fambolena sy fampiasana bambo. Izy tia dia miaraka amin'ny école supérieure des sciences agronomiques amin'ny université Antananarivo sy MBART ny FRC ary ny Croix Rouge ary misy université anankiroa avy any andafy koa izay ahitana ny université any Edimbourg sy ny université ao Liverpool Donmoro mpamatsivola moa dia ny REDA ny IED sy ny UK International Development any Royaume-Uni. Tetikasa ty mba hivoizana anaparitahana ny fampiasana bambo ao amin'ny faritra aty amin'ny faritra Nalanjorofo sy any amin'ny faritra Boeny. Izy ity dia aritra 4 taona. Ity tetikasa ty dia recherche action, izany hoe misy asa fikarohana dia avy eo ny vokatra tsara azo avy amin'ny fikarohana no aparitaka amin'ny olona eny fotony. Amin'ny lafin'ny fikarohana dia misy ny fikarohana mikasika ny fambolena ny bambo. Amin'izany moa dia misy essai expérimental napetraka izay eo amin'ny velaran-tany maherin'ny 10 hektara. Izy koa fikarohana mikasika ny famokarana charbon, ny fikarohana mikasika ny fanamboarana trano mahatanty rivo-doza satria ireo faritra ireo dia andalovan'ny rivo-doza foana isa-taona. Ny fanatanterahana ny tetikasa ity dia hiteraka vokatsio amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ho an'ny poniny fotony. Tanjona ny programme brésilienne aloha zany voalohany indrindra dia ny fanamafisana traikefa sy hoe mba hananany eo mpisitraka sy mpahazo tombotsoa zany fahalalana rehetra zany amin'ny fampiroboroboana zany roa mpiarina volobe izany. Efa nisy ihany koa zany fikarohana momba ny lalam-barotra hiteraka zany asa velotena ho an'ny mponina. Ohatra ny famokarana zanaka volobe dia anisany efa fampidiram-bola manokana ho an'ny olona izay manatanteraka izany. Nisy ny vinanasa ho tanterahana manaraka ny hametrahana ny toerana ho fitiliagna ny toetrandro. Velarantany 10 hektara no nanaovana andrana amin'ny teknika mpamokarana kipay tao ranomafana any amin'ny faritra Tsinananiny. Ireo tany simba vokatry ny fampiasana tavy no nampiarana ny andrana vahaolana mahomby ahafahana mampitombo ny vokabary ny kipay fomba fanajariana ny tezam-bohatra ho lasa tanimbary mifanao ambaratonga. Miray Andrianjafy sy Fabrice Rakotoramanana no nanangona ny vaovao.
faritra Tsinanana izay malaza amin'ny fampiasana ny tavy na ny fandoroana tanety mialohan'ny ambolena. Vokany maro ireo velarantany no simba tsy azo volenina intsony. Itony karazan-tany itony no nampiasaina ny valatahaka amin'ny teknika kipay. Misy fanatsarana izay hoentina satria amin'ity hoentintsika eto ity dia ampiasa machine isika. Izany hoe machine no anaovana ny terrassement rehetra ary ny fanajariana ihany koa zany dia atao mifanaraka amin'izay toetoetran'ny tanety izay misy. Ankoatr'izay moa zany dia isy ihany koa fampiasana milina ampiakarana ny rano anondrahana ny tanety io. Fambolem-bary moa zany ny tena ho ataontsika eto kanefa na izany tsy zany dia isy ihany koa fambolena hazo izay anatsarana ny tontolo iainana sy ahafahan'ny tantsaha ihany koa zany mahazo fidiram-bola hafa ankoatran'izay fambolem-bary izay. Velarantany 10 hektara no nanaovana andrana amin'ny alalan'ny teknika kipay teto Ranafana Est. Tondra fanavozana ny farim-piainan'ny tsiraray indrindra fa ny tanora aty ambanivohitra. Fa ny tanora aty zany raha jerena manokana dia tsy dia misy asa ankoatran'le asa mahazatra zany le fambolena mbola le hoe entin-drazana taloha regny. Indroa mamboly anatin'ny ray taona manao vary ririnina manao vary vato ary indrindra fa ny eny amin'ny tanety regny zany no manao tavy dia tsy maintsy mandoro ny olona fa rehefa mahavita an'izao kosa izy dia mety tsy andoro tsony tsy ho simba tsony zany ny tontolo iainana satria ny fandoroana zany miteraka fahavoazana ho an'ny tany satria mikoka le atany raha vao tonga ny reka. Ny Common Holiday no miantoka nefa natanterahana ity teknika andrana ity izay izana hitarina amin'ny faritra hafa ampiakarana velarantany fambolena ampitomboana ny volovary sy ireo vokatra hafa anamafisana ny fahavitan-tenina ara-tsakafo eto Madagasikara. Isan'ny distrika mamokatra raha ny ao Ambato Finandrahana any amin'ny faritra Moronmany iny. Ratsy dia ratsy ary tena sakana ho an'ny mponina ny toerana nefa ny lalam-pirenena fa 530 izay ANDB ny toe-karena ho an'ity distrika ity. Manao antso avaraka zany ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana ny mba hijerena akaiky ny lalam-pirenena fa 530 izay. Olivier Andrebololo-Miaja sy Joël Sanandriamparany. Fampolo taona maro no nampikaikaiky ny mponina ato amin'ny distrika Ambato Finandrahana niaratsy nyity lalam-pirenena fa 530 miainga avy eto Ivato centre amin'ny lalam-pirenena fa 7 fompakatra amin'ny Malaimbandy faritry Menabe. Zary mampitoka monina azy antony ihany koa mampahazo vahana tsy fandriam-pahalemana mampitotongana ny vitim-bokatra ireo tantsaha. Ambato Finandrahana izay mamiany ny ampaham-betsaka amin'ny velarantany azo amin'ny karana ato amin'ny faritra Moronmany. Efa maro ihany ny tetezana vita zany tsisy orana mihitsy fa le lalana mihitsy zany mila fanamboarana zay nanaovana antso aby zany mba hijerena akaiky an'io RN35 io. Misy zany zao ny famboarana dalana izay ataony ato amin'ny fanavaozana amin'ireo toerana izay tsy voajery hatramin'izay dia heverina io fa tokony ho priorisena zany ny RN35 Ivato centre hatrany Malaimbandy io satria anisan'ny toerana misy vokatra betsaka zany amin'ny distrika ny Ambato Finandrahana indrindra ny ao Moropotsy Mandrosinoro raha tsy teny afa-tsy ny voanjo fotsiny zao manodididina ny eo amin'ny 12,000 tonnes eo zany ny voanjo amin'ireo commune telo mitapany andrefanareo. Ny vary moa zany dia anisan'ny atao hoe sopotra ny distrika ny Ambato Finandrahana sy Moronmany mihitsy ny faritra andrefana iny ary anisan'ny toerana manana avenir maro izy amin'ny lafo fambolena. Manamora ihany koa ny fivezivezen'ny mpampiasa lalana avy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny fisokafa ny lalam-pirenena fa 530 tsy voatery iodina any Antsirabe intsony vao afaka miazo any Morondava. Raha avy ny Tuiliara sy ny Grand Sud-Est rehetrarehetra sy Fianaratsoa dia mbola miodina any Antsirabe miandry vazo zay vao Malaimbandy zay vao Morondava. Fa raha ato Ambato Finandrahana zany raha avy eo ataontsika avy eo amin'ny commune Ivato centre jusqu'any Malaimbandy mety eo amin'ny adiny 4 eo raha elandrindra raha vita ny lalana adiny 4 na adiny 5 eo dia tonga ny Morondava. Kefa misy ny mahita rano ilay ho atao amin'ny alalan'ny génie militaire
dia veriko fa tokony tsy hosakana koa ny anatanterahana ny lalana ambady finandrana zay efa elan'ny divana ny OR35 io tsy ny distrika anambady finandrahana ihany arak'izany no ahazo tombony amin'ny fahavitany lalam-pirenena fa 570 fa ireo rehetra mpampiasany lalana ao amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Any farafangana nanamafy ny fizakan-tenan'ireo tokantrano marefo eto amintsika ny tosika fiarina izay omen'ny gouvernemanta malagasy hiadina amin'ny fahantrana sy ampiroboroboana ny fiarina maharitra. Anisan'ny sitraka izany ny any farafangana ankoatra ny tosika arabola omena fiofanana sy toana ara-teknika ihany koa ireo mpisitraka ny fandaranasa vatsy na konana amin'ny alalan'ny tosika fiarina mba ahafahan'izy ireo mamorona na manitatra ny asa fivelomany. Tatarandrenambiny sy Mamsor Andria misandratra televiziona malagasy any farafangana no hitondra ny vaovao. Eritaona alohany hiafarany fandaranasa vatsinankonana dia omena tosika fiarina ireo mpisitraka mandray andraikitra mba ahafahana izy ireo manangana sy mampivelona ny sehatrasany. Izany agnatin'ny ny sapidiko famileny satria da agnatin'ny enaliagna anazy zany izy io. Tsy ako atao ny tanana agnako avao mas ny vola vidiky dria sisa voatero sy miasa iaho sy manana omby avao koa dia sy maintsy raha ofondrogno na omby agnosan'igny amin'ny tanimbariky any. Talohany nahazoan'ny tosika fiarina dia nandray anjara tamin'ny sehatra mahasoa ireo mpisitraka ny fiofanana azon'izy ireo nandritra izany no nahafahany ny safidy ny tetikasa hoentiny miary. Satria zay zavatra tagnina aminay da mavitsika izany magnaraka an'igny fa sy da ataonay ranoraraka tany agny zany igny da velana ihany. Lefa avy tagnina aminay zany izy da mazota mampiatra anazy. Mitentina ray ala sy roa hetsy ariary ny tosika fiarina ka mizara roa ny fandraisana azy, efatra alina sy ray isy ariary amin'ny voalohany ary fito alina ariary rehefa voamarina fa tena nampiasaina araka ny tetikasa voarakitra tao anatin'ny afisy ny tetikasa ny vola voalohany. Evidianako diriambara hotely taba. Tanafafaka tana agny nagnaramagny namany ny vadiko mandeha miasa nagnarama zany aho. Da iasisan'igny amin'izay mba nahodikodigny keo vaekitra. Ho an'ireo mpisitraka maro ao farafangana ny tosika fiarina dia dingana iray manampy azy ireo anova tetikasa ho lasa fiarina maharitra sy anamafy sy kelikely ny fahaleovantenany arabola. Tsy aivina fa nivatsinankonana dia fandaharanasa ny gouvernemanta malagasy tafiditra ao anatin'ny tetikasa aratonaina arindra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina tanterahany fidy ary famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny ena be nisan'ireo baleine nandalo tao Sainte-Marie tamin'ity taona 2024 ity raha oharina ny tamin'ny taona lasa raha ny fanambarana navoakan'ireo manampahaizana mpikaroka ao amin'ny Setamada. Inona no anton'izay fienan'ny baleine izay ary inona no mety ho fiantraikany eo amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Anisan'ny fotoana iray izay mahasarika mpizahatany betsaka eto amintsika io fandalovan'ny baleine ao Sainte-Marie io. Na izany aza nefa dia mbola betsaka aloha ireo tonga anjery ny Festival des Baleines izay farana amin'ny 17 Jolay izao. Totozafi Bosco, televiziona malagasy any Sainte-Marie. Baleine nafantatra amin'ny agnarana hoe Zagnaharbe indray mandeha isan-taona ary 3 volana ihany izy mandalo eto Sainte-Marie amin'ny lakandranony Sainte-Marie na amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny ilany Antsignanana manomboka ny faramparany volana Jiona. Somary nahitana fienany izany tamin'ity taona 2024 ity raha ny nambaran'ny manampahaizana mpikaroka avy ao amin'ny Setamada. Tamin'ity taona ity zao somary vitsivitsy ny baleine tonga amintsika eto misy antony maromaro. Voalohany aloha hypothèse voalohany mety hoe arakaraka ny sakafo izay hoanin-zareo rehefa any amin'ny Antarctique. Raha ohatra ka tsy ampy zany le sakafo hohanina any amin'izao misy industrie manao pêche na krill maro be dia rehefa miakatra tsy miakatra ambony be zareo fa mijanona ambanimbany any amin'izay toerana mbola misy sakafo azo hohanina. Any Afrique du Sud zao mety misy an'ilay sardine jaune zany hoe misy baleine bosse hita manenjika izay sardine zay. Manaraka izay koa izy io misy cycle zany hoe ny vavy baleine vavy tsy miteraka isan-taona fa isaky ny 2-3 taona eo dia misy fotoana zany rehefa tsy miteraka izy dia tsy mila manatona amin'izao fotoana zao zany hatramin'ny taona lasa rehefa tsy mahita baleine tsika eto Sainte-Marie eto dia
tsy misy koa ny any La Réunion tsy misy koa ny any Maurice fa tsy hoe eto amintsika rery no tsy misy fomban-drazana manokana kosa tokony atao mialohan'ny idirany ny saison baleine rombo hanomezana asigny ny zagnahary be mety tsy fahavitany izany kosa no mety antony nampiena ny fisian'ny baleine na ny zagnahary be hoy ireo mpahalala fomban-drazana. Voalohany eto Lilo Madamo misy toerana manokana izay toerana fagnanaovana joro fangataham-pitahina amin'ny razana sy ny zagnahary rehefa ho avy ny fotoanan'ny baleine zay. Ary ny manaraka an'izay dia tsy maintsy misy ny rombon-draza izay iromboagna ny baleine eto amoron-dranomasina mirary ny tsara mahazagnahary be anazy zay. Tafarafara tato somary gagagaga moa ny vatategnanay tsy hay ny antony dia tsisy zay rombon-drazagna zay, tsisy zay joro fangataham-pitahina zay. Amiko manokana aloha dia ny tsy fisian'izay zavatra zay agnisany olagna maventy bea izay tsy nahavitantsika baleine, tsy nirorona ny baleine mahasasitra izahana anazy. Amin'izao fotoana izao dia mahazakady indray mahery miala ny sisin-dranomasina ireo mpanao safari vao mahita baleine, misy azany tsy mahita ka miverina amin'ny fotoana manaraka. Mahatratra eo amin'ny rehetsy ka hatramin'ny 7 aligny sy rehetsy ariary ny sara ny fanaovana safari baleine. Tondra sambo madinika na skipper efa voafagna no misehatra amin'izany etsy ankilany. Sokatra ny farany herinandro teny festival de baleine nandian'ny fahasivy izay tsy farana raha tsy ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao. Etsika manintona mpizahan-tany be indrindra akatino Sopora ity festival de baleine ity amin'izao vanim-potoana resantsika izao. Manahirana ny mitady trano hipetrahana satria feno avokoa ry trano fandraisam-bahiny. Velombolo mipisehatra amin'ny fizahan-tany. Etsika ara-panatanjahantena ara-kolotsaina trano eva maro samihafa ireo no mandrafitra ny fandaharam-potoana ny festival de baleine andian'ny fahasivy amin'ity taona ity. Ary iverenantsika ny resaka fanatanjahantena no sady amaranantsika ny fampahalalam-baovao ihany koa. Ratahiny ary engany dia hiatrika ny fiadinany amboarany Afrika sokajy lehilahy latsaky ny 12 taona ny Côte d'Ivoire ny ankoay lehilahy amin'ny 5 ka hatramin'ny 19 aogositra izao. Misy ny lalao fifanitsanana eo amin'ny Madagasikara, Angola, Zimbabwe mialoha izay ka izay tafavoaka larana voalohany amin'ireo no tafakatra hiatrika izay championnat d'Afrique andian'ny 15 izay ao anatin'ny fametrapetrahana ny toromarika faramparany mialohan'ny aingiany izy ireo hiazo any Harare Zimbabwe ny ankoay amin'izao fotoana izao lalao atao afaka 7 andro izy io efa vonona ny ekipa na ny ara-batana na ny ara-moraly. Olivier Ndjemlulu Miaza, Siriza Rakutso. Fanamafisana ny fiarana eo amin'ny samy mpilalao, fanamafisana ireo toromarika amin'ny fanafiana sy fiarovana ary ny tivitra na ilay antsoina hoe tir en situation no atrehan'izy 12 miralahy mandrafitra ny ekipa pirenena ankoay U18 andro vitsy mialohany azoany any Harare sy renivohitra Zimbabwe. Amin'ny ankapobeny vonina ny mpilalao na ara-moraly na ara-batana. Raha ny alavana dia tsy mifanalavitra amin'ireo mpilalao ao anatin'ny sokajy latsaky ny 12 taona aty Afrika ny mpilalaontsika. 2 metatra sy 10 ny 5 amin'izy ireo, 2 metatra sy 8 kosa ny iray. Zany hoe raha mihoatra ny afrikanina zay mety hoe kely fa zay mihitsy moa zany no amafisina satria ny atsika zany resaka ny afanganam-pandeha zay zany ny tena vivacité moa zany zay ny anina amin'ny terme technique dia le vivacité zay zany zay no avadika mba azahoana point be da be zany. Efa tazana miatrika ny fanazarantena eto ihany koa ilay mpilalao expatrié Tepson Matazaki. Mpilalao efa zatra miatrika ny lalao irasam-pirenena mila ravinahitra any ivelany. Manambatana ny lehilahy 2 metatra sy 8 sy milanja 20 kilo. Zay koa somary mahatara kely anazy tonga eto Madagasikara alina fa avy nanao test tany États-Unis tany izy tatsika moa zany fa be kitana ny tompony basket dia avy nanao test tany izy fa anazanona zany mahafantatra ny basket gasy izy nijery ny tompon-daka ny Madagasikara
sokajy taona 40 sy lasaka ny 40 taona izy tamin'ny heritaona nifampiresaka teo moa zany zay tamin'izay fotoana zay nilaza ny fahavononana izy io zany tsy mety isy fa tena gasy za minao fa tena afaka hiaraka amin'ny ary tena ilayntsika koa zany izy amin'le gabari ny alady izao no hanainga iazo ny arare Zimbabwe ny ankoe 18 iady ny fiadian-toerana ifantona amin'ny Angola sy Zimbabwe mpapiatrano izay firenena tafavoaka larana voalohany amin'ny lalao io no mahazo ny tambakila miatrika ny andiha amin'ny 2020 amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika U18 hatao any Côte d'Ivoire ny 5 ka hatramin'ny 20 aogositra ho azy io. Tsy aivina ihany amin'ny folora alina rehefa avy eo ny baolina lalao ifandonan'ny France sy Espagne anatin'ny dingana manasadalana amin'ny mondial 2026 raha mpitsy kosa amin'ny folora alina ihany ny fiaonan'ny Angleterre sy Argentine amin'izay dingana manasadalana izay ihany. Ankasitransika rehetra nanaraka mifampirahalam-bavoatra amin'ny farany ankasitrany ekipa rehetra ny aranana tontosa raha mpitso indray mirary soarito classique tompoko vavy.